Ary mahatoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara tao aminareo no hahatanteraka izany mandra-pihavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Arabaiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao, ilay Kristy mpamonjy antsika, mpanavitra antsika. Asa fiomanana mifandray mihitsy amin'ny andro androany, andro fiomanana ho amin'ny asa fiomanana. Filipiana 4:1 manao hoe, ary mahatoky indrindra fa izay manomboka asa tsara ao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-pihavin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Misy fiomanana lehibe izay tsy maintsy ataon'ny kristianina, mpanara-dian'i Kristy, ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Misy fiomanana lehibe izay tsy maintsy ataon'ireo antokom-pivavahana miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Raha tian'izy ireo ny ho tafajoro miaraka amin'Andriamanitra eo amin'ny ranomasina fitaratra. Mivavaka, miambina ary miasa. Mamantatra isan'andro san'andro ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy manana fiainana malalaka mitovy amin'izao tontolo izao. Tsy maintsy ataon'ireo izay miandry ny fiverenan'i Jesosy. Mila manohitra ireo fironana ratsy ao anatintsika isika. Fironana izay mifanaraka amin'izao tontolo izao. Kanefa raha ran'ny tenin'Andriamanitra na dia mivavaka malalaka aza isika. Miaraka amin'ny fanampian'ny fanahy masina. Dia toy izany no anomana antsika ny fontsika handray ny fitahian'Andriamanitra. Ka hatonga ny fiainantsika hifandrindra amin'ny finoan'i Jesosy Kristy. Mila mianatra mandrakariva amin'ilay mpampianatra lehibe isika mba andeha eo amin'ny lala marina sy azo antoka isaky ny indray mandingana. Misy toe-javatra mahagaga izay mipetraka sy miseho eo ny lohantsika, ary amin'izao fotoana izao no tokony ahatonga antsika ny lehilahy sy vehivavy ho epistily velona, mitonona ho mpanara-dia marina an'i Jesosy Kristy sy vahoaka an'Andriamanitra. Olona manana ny lalàn'Andriamanitra voasoratra ao am-po, voasoratra eo amin'ny fiainana. Misy fakam-panahy lehibe eo amin'ny fiainantsika. Tena mahamay ary miandry antsika. Vonona ho amin'izany ve isika? Mila miomana ho amin'ny fotoana fitsapana mahavaivay io ny vahoaka an'Andriamanitra, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny fifankahazarana lala amin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fahamarinan'Andriamanitra no hahatonga ho tafajoro mahitsy amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Tsy ho an'ny tsy mpino ihany no ilazana an'ity teny ity, fa ho an'ny mambry ny fiangonana mihitsy manao hoe, mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola ahita izy. Metsoa ny anarany dia ny mbola akaiky izy. Mitadiavan'i Jehovah amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fifadiakany. Miantsoa an'Andriamanitra, mitadiavan'Andriamanitra. Ho tahian'Andriamanitra ianao, hanampy ianao Andriamanitra mba hahatonga an'izany asa fiomanana lehibe sy maika ilaina indrindra izany ho zava-misy eo amin'ny fiainanao. Dia hiaraka hivavaka isika. Misaotranao izay ry Tompo tsara noho ny famindrampo sy ny fitiavanao. Misaotranao satria tianay ianao. Mampirisika anay mba handray ny fiomanana lehibe indrindra. Dia tsy ninona fa ny fitadiavana anao isan'andro, maraina atoandro hariva amin'ny alalan'ny vavaka. Ampio izay Andriamanitra ho toany hery, hamasin'ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.